Mananika ny fahen'ny taona ny amin'izao fotoana izao no nisin'ilay fampiofanana na ny centre d'appui pour l'école supérieure na ny KS etsy Akazotokana Ambanidia nivoaka tamin'ny fanginana araka izany Ramatoa Dedric tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly manoloana ireo karazana tsaomiely manoloana izay fikarakarana ny fanadina mpanjakana izay fanazavana ary. Fitoerana manomana fanadinana idirana mpiasa-mpanjakana efa nisy moa izay io zany nandritra ny fotoana maro efa enitaona zao tamin'ny taona fito sy roa arivo no taona nisiny voalohany indrindra. Maromaro ireo sehatra nidirana idirana mpiasa-mpanjakana misy eo amin'ny 10 isa-taona zany fanadinana idirana mpiasa-mpanjakana no maninay ary atao anatin'ny enitaona izay misy eo amin'ny 90 eo. Ankehitriny manko misy ny antony zany dia ankehitriny misy milaza fa tsy manomana fanadinana idirana mpiasa-mpanjakana intsony ny KS dia eto zany dia disoko hatrany ilay filazana an'izay satria ny KS dia tsy niova toerana fa mbola eto Akazotokana ihany ary tsy nisolo nanasolo sekoly hafa zany fa mbola mijanona ho KS ihany. Manaraka izany misy koa tsao zany mandeha hoe manahoana ny mpampianatra eto anivon'ny KS mbola ho raitra ohatran'ny taloha ihany ve dia tsoriko avy hatrany eto fa raha taloha ary ny KS raitra ny mpampianatra ankehitriny kosa zany izy dia hiezaka anao tsaratsara kokoa satria be dia be ny malagasy mahay betsaka zany ny olona manana an'izay fahaizan'izay eto ary vonona ny hanampy an'ny KS sady be dia be koa ireo efa mpampianatra efa manana traikefa ato amin'ny KS. Ny kolikoly aloha zany dia tena zavatra misy zany no filazan'ny mpianatra hoe izay tsy hanomana fanadina mpanjakana intsony fa be dia be ny olona manao kolikoly ary izay raha hanomana ary lany vola amin'ny KS fotsiny nefa sura fa tsy ho afaka. Dia eto zany misolicité ny tompon'andraikitra any fanjakana sy ny bianco hoe ianareo no efa tompon'andraikitra mikarakaran'izay mba jereo akaiky any mikasika an'izay satria tsika miezaka anatsara ny administration malagasy nefa be dia be zany zao ireo ankizy izay tsy hanomana ilay fanadina mpanjakana intsony dia manaraka izany raha mba azo atao re tompoko dia mangataka mihitsy ny KS raha mety dia hoe mba hojerena ilay feuille an'ilay ankizy izay hanomana fanadinana na dia hoe tsy mety ary izany dia raha mba azo atao tokony mba jerena ilay feuille an'ilay ankizy mba ahitan'ilay ankizy hoe taizany lesoko ary inona ny tokony hoarenina satria izay zao no tena olana izay ny olana be mihitsy tsy ahafahan'ny malagasy matoky ny fanadinana idirana mpiasa-mpanjakana iny.